ao anatin'ny vanim-potoana mafana tanteraka isika amin'izao fotoana izao mofo ao ireo misafidy ny ala hetaheta amin'ny zava-pisotro somary mamimamy tao mamimamy tao aorianan'ny zava-pisotro Coca-Cola ary dia efa ivoaka eny amin'ny mpivarotra rehetra indray manomboka tamin'ity tolakandro ity ny bonbon anglais sy ny caprice amin'ny tavoahangy plastika 5.30 centilitatra io tolakandro io tokoa moa namoahana tamin'ny fomba ofisialy anireo karazana zava-pisotro roa ireo tetsy amin'ny Deli Leader. Tamin'ny fomba miavaka tokoa namoahana ny bonbon anglais caprice amin'ny tavoahangy plastika 5.30 centilitatra io tolakandro io tetsy amin'ny Daily Leader eo amin'ny Leader Price Akorondrano. Araka ny fanazavana voaray nandritra ny fotoana ary dia fantatra fa mora ampiasaina tokoa ity tavoahangy misy an'ireto zava-pisotro be pity reto na kely io na lehibe. Efa fantatritsika fa efa misy roa telo herinandro izay no mivoaka amin'ny PET 35 dia caprice bonbon anglais zao ny avoaka amin'ny format vaovao iny. Ny antony mazava ihany fa amezana fahafampadiva trano satria format kelikely kokoa izy efa fantatritsika izay format mety ho an'ny ankizy koa ny antony nanasantsika ny ankizy androany koa ny bonbon anglais caprice dia marque ankafizin'ny ankizy indrindra dia ankoatran'izay tsy tano dia fonona foana ny hanome zavatra vaovao dia izay ihany koa hoe format vaovao sy vidiny vaovao no atolotra. Amidy amin'ny vidiny mirary arivo ariary monja ho an'ny Antananarivo sy Antsirabe ary zato sy arivo ariary izany ho an'ny Mahajanga sy Toamasina ny bonbon anglais sy ny caprice amin'ny tavoahangy plastika 5.30 centilitatra. Nampiavaka ny fotoana ny kilalao maro samihafa izay nanasana ireo ankizy mandinika nandritra ty famoahana ofisialy zava-pisotro ny orinasa Brasserie Star ty. Dia tao anatin'ny fanadihadira iny ihany koa no ankatonatsika indray ny fotoana amin'izao alina izao ny fampahalalam-baovao mofo no mifarana hatreto ny toyan'ny fandarana kosa eto amin'ny fahitalavitra matv dia mitohy hatrany ny vaovaon'ny fampielezan-kevitra arosanao avy hatrany ao aorianany ity fampahalalam-baovao ity mankasitraka anao nanaraka izany hatra amin'ny farany mbola manome fotoananao rahampitso misabotsy amin'ny valora hatrany veloma tompoko.